Tafiditra anatin'ny fankalazana ny fetin'ny Paska ry entina ihany koa anamariana izany dia hikarakara hetsika iray antsoina hoe after work zareo avy eo anivon'ny Jumbo Score Ankorondrano ny farany herinandro avy izao moa no anatin'ny terahana ity hetsika entina hamalifaliana ny rehetra ity. Ho fanomezana fahafapo sy fialamboly ny besin'ny maro amin'izao manakaiky ny fetin'ny Paska zao dia mikarakara hetsika after work nisy toerana fialamboly etsy amin'ny Jumbo Score Ankorondrano ny zoma 12 aprily sabotsy 20 aprily avy zao. Fialamboly sy fahanalana asorenana miaraka amin'ireo mpanakanto manana ny maizy azy io ny tanjona napetraka. Izahay eto amin'ny SEH moa zany société d'exploitation hôtelière dia mikarakara hetsika voalohany moa zany satatra ambavarano ho an'ny groupe terrain io zany SEH io nanasatarana azy dia after work moa zany iarahana amin'ny prince sy couple rôle familialy izay ny 20 aprily zao ny prince arivo foana moa zany amin'ny apartir amin'ny enina dia ny apitson'izay ny couple amiangaly sy rolf dia manarak'izay misy photo kasy zany izay miaraka amina asetina frity no maraina zany misy fandraisana anjara amboana anazy à partir amin'ny 1:00 maraina zany. Ho afaka andro tokoa ireo mpialavoly sy mpilanonana hoy prince ho mpanakanto anentana mandritra ny fotoana. Fafinaretana dia fialamboly dia manalanalazy misakafo sotrosotro amin'ny playlist moa zany zay lista tena tsara ihany atao play zay tian'ny olona zany atao dia mananao hira vaovao kely mahazatra. Mpialavoly manodidina ny 500 eo no endrasana mandritra ireo roa andro isian'ny hetsika araka ny nambaran'ny tompony andraikitra trany. Resy lahatra tokoa izy ireo fa Ankorondrano dia toerana hitangoronan'ireo orinasa ka tsy ho very anjara amin'izany ireo mpiasa maro mitady fialamboly amin'izao akantoky ny fetin'ny Paska zao.